Miaraba tokola makasitraka topovavy mbola miara-dalana aminay hatrany ao anatin'ity fandarina zany malaza ity. Miaraka eto indray isika satria manana loha hevitra hafa ho tanterina sy ho fakafakaina mahakasika indrindra ny fiainan'ny firenena. Ifatoan'ny adefitsika androany mahakasika indrindra ny tsapakevitra izay nataona fikambanana tsy miankina iray ivorary izay navoaka tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Tao anatin'izany tsapakevitra izany no nambaran'ireo tompon'andraikitra ny amin'ny hoe misy tetikasa barosy na baromètre citoyen no nanatanterahana izany. Izy io dia mifantoka indrindra tamin'ny fampanantenana ny filoham-pirenena nandritry ny fotoana ny fampielezan-kevitra promesse présidentielle zany. Tao anatin'izany tsapakevitra izany no niresahana lohahevitra maromaro, ny fitantanana, ny toe-karena, ny foto-drafitrasa, ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary, ny sosialy sy ny kolotsaina. Ka ny faritra 13 rano voalaza tao anatin'izany antotan-kevitra izany no nanaovana izay tsapakevitra izay na sondazy. Tao anatin'izany no nahafahana namoaka ny amin'ny hoe ny 12 isanjato amin'ireo drafitra fanandratana Madagasikara na ny PM izay novetesy ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa ho tanterahana ho entina eo anatrehan'ny vahoaka izay anisany fanamby napetraka nandritry ny reny fotoana ny fampielezan-kevitra ireny tao anatin'ny velorano 13 no tanteraka araka ny fijery ireo rehetra izay nanaovana tsapakevitra izany. Ny velorano 3 dia nambaran'ity tsapakevitra ity fa anisany hoy izy ireo izay nahafapo ireo nanaovana ny fanadihadiana. Anisan'izany ny fanatanjahantena sy ny tanora, ny fahasalamana ary ny fanabeazana sy ny kolotsaina. Ireo dia nahazona tombana miabo na évaluation positif raha ity tsapakevitra ity. Tsy velorano 3 rery nefa no velorano izay ambara ao anatin'izay ndam-panantenainy ny filohan'ny repoblika fa hitondrany amin'ny Madagasikara sy amoany amin'ny Madagasikara ao anatin'izao fantrana sy olana mahazo amin'ny Madagasikara izao. Misy 13 nambarana ka izany velorano izany no navadiny ho programan'asa. De ny velorano zany no entina hitsarana amin'ny filohan'ny repoblika raha niainga avy amin'ity tsapakevitra ity isika. Ary zany velorano resahany zany ve velorano efa programan'asa izay efa ananana loharam-bola hanatanterahana izany satria ny velorano sy ny IEM na ny initiative émergence Madagasikara dia mifamatotra izany. Ka ao anatin'ireo fandaran'asa marobe izay ao anatin'izany IEM izany no hitsongana an'ireo ampahan'asa marobe izay voatondro 13 ao anatin'ity velorano ity. La IEM nefa dia mbola andalam-panoratana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny plan émergence Madagasikara. Zay efa nambarantsika ombenombeny fa nanaovana fiantsoana amin'ireo izay afaka manoratra izany eo anivon'ny tsena izay notadiavin'ny mpamatsy vola sy ny teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika. Raha ny tsapakevitra no resahantsika dia fatao tokoa izany any amin'ireo tany rehetra izay hiatrika fifidianana. Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny embolana mialohan'ny fifidianana no anaovana tsapakevitra. Ary ny tsapakevitra iny no ahafahana mamaritra ny mety ho zotra n'izay mety ho fehitrehana fifidianana. Ny manao tsapakevitra ny ankapobeny dia ireo izay tsy miankina amin'ny fanjakana, eo zany. Fa eo ihany koa no mety hoe avy amin'ireo orinasa tserasera, na mety hoe avy amina vondrona iraisam-pirenena mihitsy aza ka te anadiady meloha amin'izay mety ho fizotra ny safidin'ny vahoaka. Any amin'ny firenena-dehibe sy firenena maro maneran-tany dia manao an'izany tsapakevitra izany. Ny antsika roa taona no misy tsapakevitra eto Madagasikara. Roa taona izay ao anatin'ny korotana ara-politika, korotana ara-toe-karena, korotana ara-tsosialy. Ary mahavariana ao anatin'izao tsapakevitra izao dia ny filazana fa raha ny mikasika ny fitantanana ny Covid-19 dia manana fahafapo an'ny tantana ny fanjakana izany hono ireo vahoaka izay nanaovana izany tsapakevitra izany. Tsy lavitra izay anefa
vaoambolana vitsivitsy namoan teo anivon'ny fitsarana momba ny compte na ny cour de compte ny fitsiriana fa feny fitantanana tsy mazava ny fitantanana ny covid-19 aino nisy kolikoly sy fanodikodonam-bola mpanjakana mihitsy izany fitantanana ny covid-19 zany ary misy vola marobe nomeny ny mpamatsy vola teo amin'ny setra isam-pirenena ho an'i Madagasikara izy ireo zay efa nanambara tamin'ny presse internationale tamin'ny alalan'ny RFI fa manara-maso ny zava-misy eto Madagasikara ary tsy lefitra ao anatin'izay fanodikodonam-bola izay na ao anatin'ny tsy faiza mitantana ny covid-19 ihany koa. Izany rehetrarehetra izany dia azo anasokajina ny amin'ny hoe ny tsy firindran'lay tsapa-kevitra zay natolotra teo anivon'ny fiarahamonina mety ho antony inona no nahatonga n'lay fandaran'asa rotaona mialohan'ny niatrehanany fifidianana ho navoaka dian'izao ary de nambara tao anatin'izany fa ny 3 isanjato nireo nanaovana fanadihadiana tamin'ity tsapa-kevitra ity de mbola hifidy ny filoham-pirenena amin'ny taona 2024 raha raisitsika la hoe 2 isanjato zay azo lazaina fa mba anytanteraka tao anatin'lay velorano na tao anatin'ny plan emergence Madagasikara izany dia vitsy de vitsy izany 3 taona manko zao ny nitondrany zao fitondrana izao ary raha sokajiana amin'ny fanasokajiana ara-tenatenan'ny fikajiana ara-tsoratra zany dia 4 isanjato isa-taona zany ny asa vitan'izao fitondrana izao tao anatin'ny fanatanterahana ny velorano sy ny PEM 4 isanjato isa-taona no vitan'ny fitondram-panjakana mbola manana 2 taona ambony ny fitondram-panjakana satria 5 taona moa no ambarany lalam-pandrenana famandaha amin'ny filohan'ny repoblika zay 5 taona ambony zay de ny heri-taona amin'io ihany no tena hiasana fa ny heri-taona dia saika anomanana fifidianana ho an'ny etamazory politika rehetra ka raha raisina ozy tsika amin'ity tsapa-kevitra ity amin'ny isanjato tena ny resantsika teo tamin'ilay 12 dia 4 isanjato isa-taona zany no vita amin'ny fanjakana ao anatin'izany fanatanterahana ny velorano sy ny PM zany ka raha 12 isanjato vita tao anatin'ny 3 taona ampina ny 4 isanjato amin'ny taona 20 sy 20 12 isanjato izany ny 4 isanjato ambiny efa nambarantsika fa anatanterahana ny fanomanana ny fifidianana ary tsy havitana ninina dikan'izay na ho 12 isanjato na mbola ampina n'le 4 isanjato aza zay ao anatin'ny 2023 dia tsy nahatanteraka ny fanambina petrany tamin'ireo mpifidy aza nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra ny fitondrana tsy tanteraka izany le hoe train à grande vitesse fa dia tsokatra no ataon'ny fitondrana am'izao fotoana zao ny atoko avy zay tafiditra ao anatin'ny fitondrana am'izao fotoana zao ary manana ministra roa dia mametraka mandrakariva ny amin'ny hoe ny asa vita ny fampitsarana ary zany ny asa vita izany tokoa no hitsarana mitondra fanjakana ny fananan'izy ireo ministra roa anaty gouvernemanta ve no nampiazakazaka ny solombavambahoaka avy ka nilaza ny amin'ny hoe tsy fotoana ny anaovana motion de censure izao kanefa raha raisina ao anatin'ity asa vita 12 isanjato monja tao anatin'ny 3 taona ary nahafapo ny nanaovana fanadihadiana ity de tsy ahafahana mametraka ny fitokisana ho an'izany gouvernemanta sy ny fanjakana izany zany no entintsika hilazana ny amin'ny hoe mahakely finoana sy mahakely fanantenana ny mbola hatanterahana an'ireo velorano ambina efa tsy resaka ny foto-drafitrasa intsony isika satria dia tsy manana titibola hiatrena izany ny fitondram-panjakana ary efa nisy fanazavana marobe ny entitrika amin'ireo foto-drafitrasa lehibe zay mbola miandry amin'ny fitondram-panjakana fa ho an'ireo velorano ambiny no asitsika fitenenana zay mahakasika indrindra ny tontolo ara-toekarena ohatra ny velorano faharoa mikasika ny hoe angovo sy ny rano sotro madio ho an'ny rehetra ny velorano fahaefatra mahakasika ny fampianarana sy ny fanabeazana ho an'ny rehetra ny velorano fahaenina mikasika ny asa mendrika ho an'ny tanora ny velorano fahafito ho an'ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara ny velorano fahavalo ho an'ny vehivavy sy ny tanorantsika miatrika ny hoavy ny velorano fahasivy ho an'ny fahavitatsena ara-tsakafo ary ny velorano fa 1 dia ny fanavaozana sy fampandrosoana ny Madagasikara hifanaraka amin'ny vanim-taona ankehitriny sy ny hoavy kinona no andrasana ny fitondram-panjakana amin'izany satria raha miresaka fampianarana antsika de greve tsy greve roa ary tsy fandoavana karama sy tamby karama ny zava-misy
raha fampiroboroboana ny indostria dia mivokatry ny tsy fisin'ny indostria no anisan'ny olana mahakasika indrindra ny vidim-piainana sy ny tsy fananana asa ary mitoy ao anatin'izay velondrano fahenina amin'ny asa mendrika izay tsy resantsika ny tsy fahafatantena ara-tsakafo tsy ny zava-misy manodidina ny hanoanana sy ny haitany am'izao fotoana izao fa eo amin'ny fisehatry ny fampiaran-dalàna raha velorano ihany resana dia voalaza ao anatin'ny velorano voalohany ny fitoniana sy fandripahalemana velorano fahatelo ny ady amin'ny kolokolo sy ny fitsarana tsy miangatra ary velorano faharoambey folo de hoe fizakantena sy fanomezana andraikitra ny faritra zay fa no itsahany lalam-pandroenana tamin'ny alalan'ireo gouvernoura dia mbola anamafy ny tsy fahavitan'ny asa sy ny fampandrosoana andrasany zany satria mbola rakotra kolokolo Madagasikara nanomboka tamin'ny 7 ary Maria ny solombavambaoka iray zay mpiara-dia ny fitondrana fa ity fanjakana ity tena fanjakana nanao kolokolo be indrindra hatramin'izay ary raha miresaka fitoniana sy fandripahalemana ensika dia anisan'ny nyrongatra ny tsy fandripahalemana tao anatin'izay telo taona izay maro ireo zandary lavo na reo miaramila ary reo fisedrana ny zavatra iaina amponina ny antoerana misy azy noho izay tsy fandripahalemana izay betsaka ihany koa ireo fitaovana zay nampanantena ny mpitondra fanjakana fa homena ny tafika malagasy na ny folohan-daka nefa mbola sy tanteraka araky ny tokony ho izy zany rehetrarehetra izany koa inary no velorano sy mety ho fampandrosoana mbola andrasana amin'ny fitondrana ao anatin'izay hoe heritaona na roa taona izany fa efa nisy sondage ohatran'izao ohatra zay hita mivatana tamin'ny alala ny tambajotra sosialy ary matetika de misy sondage miseho eny anivon'ny tambajotra sosialy de reny sondage reny no raisiny vaoaka avy hatrany ary hanaovan'ireo mpanaraka izany tambajotra izany fandatsam-bato amin'ny alalan'ireo voty eny anivon'ny tambajotra sosialy efa nisy izany ohatra ny nataona mpiserasera iray ka nahafantarana teo amin'ny hoe izany mbola ho safidiany malagasy ka nametraka candidat telo izy Andriamatoa Marc Ravalomanana Andriamatoa Andrajoelina ary Andriamatoa Siteny tao anatin'izany no nivoana fa Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nahazo vato 7,990 Andriamatoa Andrajoelina dia nahazo vato 5,700 ary Andriamatoa Siteny dia nahazo vato 9,900 latsabato ny tambajotra sosialy tsisy namboamboariny zany fa nivoaka mpandray anjara mpikirakira zany no manao fanadidina ary nivoaka tamin'ny aino aman-jery rehetra izany rehetrarehetra izany ny valim-pifidianana navoaka ny SSF farany teo dia nilaza fa nahazo vato 9 sy 4 tapitrisa Andriamatoa Marc Ravalomanana na 7,7 faingo 4,30 isanjato ary Andriamatoa Andrajoelina dia nahazo vato manodidina ny 7 sy 10 metsy sy 4 tapitrisa zany hoe 10 metsy na 500,000 voix ny elanelana izy mirahalahy raha io vato io no resahana dia fatatsika tsara ny ady hevitra mahakasika indrindra ny doublon satria hoy ny filohalevitry ny seni nisy doublon taty amin'ny ray hetsy sy ray tapitrisa tety tao anatiny iny lisy-pifidianana iny ka raha esorina zany ny vato azon'Andriamatoa Andrajoelina zay 7 sy 10 metsy sy 4 tapitrisa any esorana ray hetsy sy ray tapitrisa tao anatin'izany doublon izany dia manome 7 sy 4 hetsy sy ray tapitrisa ary raha mbola ampina aza ilay elanelam-bato 10 metsy de manome 7 sy 5 hetsy sy ray tapitrisa zany hoe mbola tsy aresy ny vato azon'Andriamatoa Marc Ravalomanana zay 9 sy 4 hetsy vato madidio tsy misy alatra nandritry ny fotoana ny fifidianana izany eto ny evin'ny adevitra ny amin'ny hoe ny efa fahafantarana ve ny mety ho zotra-kevitry ny vahoaka malagasy no mahatonga ny fitondram-panjakana somary miazoazo am'izao fotoana izao ary marisarisa ny tsy hidirana any anatin'ny processus ahafahana miatrika ny fanavozana tanteraka lisy-pifidianana na ny refonty rehefa atao mantsy ny refonty dia tokony ho afaka ao anatin'izany ilay anarana miverimberina na doublon dikan'izany misy vato eo amin'ny ray hetsy sy ray tapitrisa afaka ao anatin'izany ny vato an'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tokony hijanona eo amin'ny 4 tapitrisa eo ihany ka izaho aiza amin'izay fanadidina nataontsika izay ny tsapa-kevitra entiny ilazana indrindrandrindra ny fiainan'ny firenena sy ny zava-misy am'izao fotoana izao ka hilazana fa ny 3,20 isanjato ny vahoaka malagasy dia mbola hametraka fitokisana amin'Andriamatoa Filoha hoy ny tsapa-kevitra
tonampiazakazaka ny gazety mpanohana amin'ny fitondrana zay amin'nisitry ny serasera izany tsapa-kevitra izany ka nahazo titra voalohany mihitsy izany. Midika ve zany fa efa misy endrika fanamboarana sady ny sainy vahoaka ho an'ny fifidianany 2023 ho avy eo, ary midika ve zany ny amin'ny lalanjotra ny mpanohana ny fitondrana fa efa handresy Andriamatoa Filoha Iany Rajoelina raha ohatra ka ho kandida amin'ny fifidianana ho avy eo. Ny rehetra ny tokony hanamarika sy hijery sy hiaina izany raha ohatra ka zany tokoa ny zavatra iseho, fa na izany na tsy zany tsy tongatonga ho azy ny zava-misy zay iainantsika am'izao fotoana izao, indrindra raha ny olana ara-politika sy ny grevy etsero sy ny vidanga ny vidim-piainana sy ny fisin'ny kolokolo sy ny zavatra rehetra kanefa de misy tsapa-kevitra misy eo ohatran'izao. Zaranydrehetra no mandinika, zany ny zava-misy, zany malaza, makasitrika indrindra, toko lahy sy toko vavy.